Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. mba te hanontany ianao any hoe iza marina moa ary inona aminao tokoa Jesosy? Raisinao toy inona aminao moa izy? Moa namanao akaiky ve Jesosy sa namana fotsiny rehefa misy olana ihany? Moa raisinao namana mahavonjy ve sa raisinao namana vonjy maika ihany izy? Sa ve hoe anaram-pivavahana fotsiny ihany no ilanao ilay hoe Jesosy? Anjaranao no misaintsaina izany. Fa izao ny tsarovy, efatry ny elany Jesosy ny teo namana akaiky anao isan'andro izy dia maniry hamonjy ianao isaky ny tojo olana ny fiainanao, ary maniry mba hampandrosoanao ao am-ponao izy ka honinao mandrakizay. Maniry ny hanampy ianao amin'ny fiainanao manontolo izy, ary maniry ny hanome vahaolana ao anao mandrakizay. Izao ny teny fikasana tsara indrindra, ary tiany averina aminao indray amin'ity anio ity manao hoe: fa izaho mahalala ny hevitra hiverako anareo Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany, ary antsoahy ianareo ka handesy hivavaka amiko dia hiaino anareo aho, ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha katsahanareo amin'ny fonareo rehetra. Jeremia 9:20-11 ka hatramin'ny 13. Amen. Miteny ny Baiboly hanisan'andro mofonaina, raisoao am-pofazamalaina, fatomotrany andro izao. Hiraina. Fifalina sini fiadana pun
rendrikao tanatiny adalana kitrano dameno ny fo fayanano nampota ao ambala ina kananangana bauzaraka rendrikao tanatiny adalana kitrano nameno ny fo fayanano nampota ao ambala ina kananangana bauzaraka fayanano nampota ao ambala ina kananangana bauzaraka kananangana bauzaraka ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isan'andro amin'ny alalan'ny YouTube. Feo fanantenana. Alasaro ny faminanin'ny Baiboly. Alasaro ny faminanin'ny Baiboly. Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny Baiboly no man'ny radio Adventista iraisam-pirenena na ny feo fanantenana ho anao. Fanontaniana miverimberina eo am-bavan'ny olona maro ny hoe inona marina no andro ny tompo sy no amasinina isan-kerinandro e? Efa niova ve izany ary raha niova dia inona no antony? Zava-dehibe eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ve ny fahalalana sy ny fanajana izany? Ary inona no mety ho fiantraikan'izany eo amin'ny fiainako ara-panahy? Manasanao ary hanaraka famelabelarana ratsoatra masina atolotro ny foiben'ny radio Adventista iraisam-pirenena na ny AWR no man'ny Camille Otman filoha lefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa no nolotra izany amin'ny teny malagasy. Dia tena fifaliana trano ny miaraka amintsika miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny feon'ny fanantenana na ny radio Adventista iraisam-pirenena. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Elian Andriamitanso. Aty am-panombohana dia tsara trano ny mampatsiaro antsika mpiara-mianatra fa mifampitohy, izany hoe mifampiankina avokoa ny famelabelarana rehetra ataontsika eto. Ka raha sanatria tsy naharaka ny famelabelarana ifanandeha teo aloha rehetra ianao dia aza manahy, aza taolana fa azonao alainy izany amin'ireo roy sy adresy omena eto hatrany hatrany. Page Facebook Feo fanantenana. Azonao atao koa ny manoratra aminay miantso anay amin'ny telefônina raha misy manahirana anao. 034 06 797 62 032 75 379 74.
dia tsara trany koa moa ny manamafy fa tsy natao anenjehana na iza izao famelabelarana izao. Miara-mianatra isika miezaka mahafantatra ny marina ary tsarovy fa natao antsika rehetra tsy ankanavaka na finoana inona na ola tsy mivavaka aza ny antso fampitandremana voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:10 ary nasain'Andriamanitra olazaina maika afatra farany alefa n'Andriamanitra amin'ny olona rehetra eran-tany zany milohany evindrainy amin'irao ny lanitra. Tsy milaza koatr'izay hoe vao vita ty famelabelarana ity dia tonga Jesosy. Tsy nanendry fotoana izy fa ny azo antoka ny fahamantarana rehetra dia efa miseho fa tena akaiky ny fiheviny. Hotoriana manerana an'izao tontolo izao ty filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona ny firenena rehetra izay vao ho tonga ny farany. Rehefa mazava amin'ny rehetra ny marina dia anjarany no manao safidy. Fa ilay tompony fahamarinana ny tompony teny farany. Zonao araka izany ny alalany marina ary baiko avy amin'ny fahefan'i Jesosy ny tsy maintsy ilazana an'izany maika, averina sy anterina ihany izay. Amin'ny maha-kristianina dia tsarovy mandrakariva fa tsy misy olombelona ary tsika atao fahavalo noho ny tsy fahalalany na noho ny hevitra izay tsy mitovy na finoana tsy mitovy, satria sika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, izany hoe tsy miady amin'ny olombelona fa mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra, dia Satana sy ny anjeliny izany. Ka ny fikaroana ataontsika eto dia natao halalantsika ny marina satria mifamatotra be dehibe amin'ny fampitandremana rehefa n'Andriamanitra amintsika ao amin'ny Apokalipsy 4:10 izany. Raha fitinina vetivety ary ny lesona ny rahantsika farany dia izao. Niaraka nahita teto isika fa ny sabata no andro fivavahan'ny olon'Andriamanitra rehetra na ao amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao. Tompo-kasen'Andriamanitra ny sabata izay nataony ampiavaka ny zanany mitandrina ny didiny sy ny finoanan'i Jesosy izay voasorotra mazava ao amin'ny Apokalipsy 4:10 ka ny 12. Ka raha lasa nivadika ho alahady io sabata io dia tsara ho fantatra izany. Inona ny antony? Sa kosa mbola nijanona ho sabotsy ny sabata. Mazava nefa ny voalazan'ny ten'Andriamanitra ny rahantsika nianatra teto fa tsy niova ny sabata ao amin'ny Baiboly iray manontolo mihitsy. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe inona ny zavatra nitranga ka nahatonga ny ankamaroan'ny olona tsy mahalala an'izany na tsy manaja an'izany ho masina fa lasa nanamasina indray aza andro hafa hivavahana dia ny andro alahady izany. Ny faminaniana voalaza ao amin'ny Daniela 7:5 Daniela 7:5 izay efa nivakitsika teo aloha dia efa nilaza miloha fa hisy fahefana izay hosaha eto amin'ity tany ity hosaha hanova ny lalàn'Andriamanitra dia ny lalàna izay nisoratany ratsan-tanan'Andriamanitra mihitsy ary no amafisin'i Jesosy fa tsisy ho foana amin'izy ireo natendry tsoratra iray aza ary eo anivon'izany lalàna izany ny tompo-kasen'Andriamanitra dia ny sabata. Tsisy anana tompontsoa hanovan'izany afa-tsy Satana sy izay olona manaiko ampiasainy. Fa be dehibe ny olona tsy manao fanahiniana fa izay ny fantany ary tsy hanamelohana n'izaniza. Ny Apokalipsy 4:13 no milaza amintsika hoe iza ny nanova. Ny Daniela 7 no manampy antsika hanazava izay voalaza ao amin'ny Apokalipsy 4:13 teo. Tsy maintsy natomboko tsika tamin'ny fianarana an'ireo firenena lehibe ny fandimby izay naseho an'Andriamanitra tao amin'ny Daniela 7 ny fianarantsika. Alalana tsara ny marina ara-Baiboly teo amin'ny fizotrany araka ny filamatra ny fiarahantsika mianatra manao hoe ahoana lizy raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko ary lazao aho fa raha tsy ao amin'ny Baiboly dia tsy natao azy zany aza resahana amiko akory. Izay le filamatra sa tsy izany? Raha ao amin'ny Baiboly dia ekeko, rehefa tsy ao amin'ny Baiboly dia tsy ekeko. Hotoizantsika ary ny fiarah-mianatra. Nandritra ny fotoana ny foko baribarianina izay ny fean'ny Eoropa dia niditra tao amin'ny fiangonana ny fiamorana raha-pivavahana ary nisy fifanoherana ny amin'ny andro fiankohofana na tonga ny fanovana ny sabata. Ho arahantsika ny zavaniseho hoe
de ovakitsika aloha ny Daniela 7:15. Daniela 7:15. Nodiniako ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely nipoitra teo aminy ary nivoaka teo anivon'ireo tandroka 3 tamin'ireo taloha. Ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra mioampampana izy. Tany Eoropa teo anivon'ireo tandroka 10 ireo, tsaroantsika tsara fa ny fanjakana Romanina izay nizara ho 10 no aseho an'ireo. Dia nisy fahefana hafa izany izay nitsangana teo anivon'izy ireo. Aseho amin'ny tandroka kely teo anivon'ny tandroka 10, izay voalaza fa hafa noho ny rehetra. Ara-tandindony izany manome porofo antsika hafantatra mazava n'io fahefana io ny Baiboly. Voalohany dia teo amin'ireo tandroka 10 ny poiran'io tandroka kely io. Ny fizarazarany Eoropa no maneho ny tandroka 10. Sa tsy izany? Dia tokony iseho ao Eoropa andrefana arak'izany io tandroka kely io. Mazava izany fa tsy miseho any Azia na any Afrika na any Amerika izy io, fa tsy maintsy ao amin'ny tany Eoropeanina ny fanorenan'ny fanjakana aseho an'io tandroka kely io. Faharoa, hoy ny Baiboly hoe iseho aorian'ny tandroka 10 ilay tandroka kely. Noho izany tsy tany amin'ny andron'ny Babilôna na ny Mediana sy ny Persiana sy ny Grika sy ny Romanina no nisehony, fa iseho aorian'ny faharavan'ny fanjakam-be Romanina izay nizarazara ho 10. Mazava izay aoka zava-tsara izany, satria betsaka ireo vinavina-kevitra tsy ara-Baiboly momba n'izany. Mazava tsara izay fa iseho aorian'ny faharavan'ny fanjakana Romanina io fanjakana kely io. Milaza ny Baiboly fa manana maso toy ny mason'olona io tandroka kely io. Mampiseho ny fahazavantsaina ny maso, saingy maneho fahendren'olombelona izany fa tsy fahendren'Andriamanitra. An'olombelona izany, rafi-pivavahana mifototra amin'ny fampianaran'olombelona izay itsangana avy ao Roma. Kanefa aoka ho tsaroantsika fa ilay dragona no nanome fahefana azy hanao an'izany araka ny lesona efa nianarantsika teto, voalaza mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mario tsara ny lazain'ny Baiboly eo amin'ny Daniela 7:7. Daniela 7:7. Fa tsy mitovy amin'ny rehetra ity tandroka kely na fanjakana kely anankiray ity. Izany hoe ho hafa noho ireo voalohany izy, hafa noho ireo fanjakany Roma izay nizara ho 10, izay samy ara-politika avokoa. Nahoana moa? Satria tsy ery ara-politika fotsiny izy ity fahefanan'Poly ity, fa ery ara-pivavahana koa, ery ara-politika sy ara-pivavahana mitambatra. Andao aneo porofontsika amin'ny tenin'Andriamanitra izany, inona no ataon'io fahefana io? Zao no lazain'ny Daniela 7:5. Daniela 7:5. Ary iteny hanohitra ny avo indrindra izy sy hampahory ny olo-masy ny avo indrindra, ary hitady hanova fotoana sy lalàna. Hiezaka ny hanova ny lalàn'Andriamanitra zany izy. Mety ny sabata ve zay? Satria izay ny karoantsika eto. Ianao ve mahita teny mafy manohitra ny avo indrindra mihoatra noho ny fiambona ho manana fahefana hanova ny lalàn'Andriamanitra? Mazava ho azy fa ny lalàna masina ny resahana eto, fa tsy ny lalàna momba ny hetra na ny lalàna momba ny karama na lalàna politika hafa. Dia milaza amintsika ny Daniela 7:12. Daniela 7:12. Fa io tandroka kely io dia fahefana izay hanjera ny fahamarinana amin'ny tany, ary ny asa izy sady nahita fahombiazana. Averina ihany fa avy amin'ny fanjakam-be Romanina taloha izay nizara ho 10 dia hisy hery tsy ara-politika, tsy ara-politika fotsiny fa ara-pivavahana hitsangana. Ho kely aloha izy amin'ny voalohany, nefa ho tonga tena matanjaka satria ny dragona na Satana no hanome hery azy. Ampiasa ny heriny izy hanampatra ny fahefany, hanova ny lalàn'Andriamanitra, hoy ny voalazan'ny faminaniana mazava ao amin'ny Baiboly izay tenin'Andriamanitra ary nivakitsika teo. Ny tantara dia nitahiro antsika ny fomba nisehoan'ny fiovana miandalana avy tamin'ny sabata ho amin'ny alahady. Ahitantsika fa tena marina ny faminaniana voalaza mialoha ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny Dr. John Heidi dia nitahiry ny fototr'io fiovahana io ao amin'ny boky encyclopédian'ny Baiboly izay nisoratany
ao amin'ny pejy 200 pejy 200 hoy izy henohy tsara ny sabata dia teny hebreo izay midika hoe fitsarana. Ny alahady dia anarana nomeny jentilisa ny andro voalohany amin'ny herinandro satria io no andro izay nivavahan'izy ireo tamin'ny masoandro. Ary izay mihitsy ange no anarana iantsona ny andro alahady amin'ny teny anglisy Sunday. Sun izay midika hoe masoandro ary ny hoe day dia midika hoe andro, izany hoe andro ny masoandro no hevitry ny hoe alahady. Ary tamin'izany fotoana izany dia ny ekena nanjaka nanerana ny Egipta, Babilôna, Persia ary Roma ny fivavahana amin'ny masoandro. Dia nisy fiantraikany lehibe izany na dia tamin'ny anaran'ireo andro tsirairay amin'ny herinandro aza. Voarakitra ara-tantara izay milaza amintsika fa nomen'ny Grika anarana mifanaraka amin'ny planeta ny andro tsirairay amin'ny herinandro ary nantsoina araka ny Andriamanida sy ny Andriamanibavin'izy ireo izany. Jereo anie ny alahady dia nataony hoe andro ny Andriamanitra masoandro, efa resana teo izay. Ny alatsinainy dia lazainy hoe andro ny Andriamanitra volana. Ny talata indray dia nataony ho an'ny Toia Andriamanitry ny ady. Ary ny alarobia dia nataony hoe andro ny Odin mpitondra ny maty. Ny alakamisy indray dia nataony hoe Andriamanitry ny kotroka na Thor. Ny zoma dia nantsoiny hoe andro ny Freya, Andriamanibavy ny fitiavana, Andriamanitry ny hatsarantare ary ny avokarana. Dia ny asabotsy nataony hoe andro ny Saturne, Andriamanitry ny fijinjam-bokatra ho azy ireo izay. Eto dia hitantsika fa tafiditra ao amin'ny fomba fisainantsika sy ny amin'ny fiarahamonina moderna misy antsika hatramin'izao fotoana izao, izany angano no fironin'izy ireo izany. Tadidio fa ao amin'ny Baiboly Andriamanitra dia nanome famantarana ny andro tsirairay tamin'ny alalan'ny isa, fa tsy ny anarana. Andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo, andro fahaefatra, hatrany amin'ny andro fahafito. Ary nanerana ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao izany, dia ny isa hatrany no fomba ilazan'Andriamanitra ny andro, fa tsy mitovy amin'ny anarana ampiasaintsika amin'izao fotoana izao izay nilovana tamin'izany fomba taloha izany. Ahoana ary ny fomba nisehoan'ny fanovana ara-bakteny teo amin'ny tantara izay voapirofo atraizatraiza. Manasanao hiverina ny eritreritra any amin'ny taonjato faefatra dia ahita ny emperora romanina tamin'izay fotoana izay antsoina hoe Constantin, izay no anarany, izay nafana fo tamin'ny fivavahana amin'ny masoandro. Kanefa izy no voalohany satria izy ny emperora, dia nataony tamin'ny vola vy namboariny mihitsy ny Andriamanitra masoandro. Nanana olana nefa i Constantin satria ny saratsaraka i Roma. Inona ny antony? Teo ny kristianina izay nivavaka tamin'ny andro sabata. Rehefa kristianina dia nivavaka tamin'ny andro sabata avokoa tamin'izany fotoana izany. Ary tetsy an-daniny ny mpanompo sampy mivavaka amin'ny masoandro izay nanokana ny andro alahady ho andro fivavahany. Tsy nisy afa-tsireo antokoroa ireo tamin'izany. Dia naniry ny ampitambatra n'io fanjakam-be izay nosarahany finoana roa samihafa io Constantin. Dia nahita hevitra izay noheveriny fa tena fatratra mihitsy izy. Zao le hevitra. Maninona moa izy raha tambatra amin'ny andro anankiray ny fivavahana? Satria mpivavaka amin'ny masoandro izy, dia ny alahady no ny fidiny, saingy atsofoka ao ny fomba mpivavahana kristianina, izany ireo mpitandrina ny sabata. Dehibe amin'ny fomba mpivavahana amin'ny masoandro nampidirina ao amin'ny kristianina, anisan'izany ny fivavahana amin'ny sary sy ny sisa. Dehibe ireo kristianina tsopo tsy mahalala an'izany, kanefa tena mafana fo amin'ny fanarahana ny tompo. Andriamanitra nefa tsy mijery ny andro ny tsy fahalalana, tsy fahatsoan'izy ireo izany. Ary izany indrindra no anton'izao fiaraha-mianatra izao hoe tsy fanohanana tokom-pinoana izao na izao ny tanjona, fa ny alalan'ny marina, hanatsarana ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, na iza isika. Satria na eo anivon'ireo izay mitandrina ny sabata aza, dia betsaka no mitandrina andro fotsiny,
ary mety mialokaloka amin'izany aza fa tsy mifandray amin'Andriamanitra velively. Ka natao antsika rehetra ny fahamarinana, ny iverenantsika tsirairay amin'Andriamanitra ny tanjona, fa tsy fiarovana antoko-pivavahana. Rehefa tonga ny fitsaran'Andriamanitra ane mandeha tsirairay isika, fa tsy mandeha amin'ny anarany antoko-pivavahana, ary tsy afaka mialokaloka amin'ny anarany antoko-pivavahana. Noho izany karakarao ny fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra. Manamora fotsiny ihany ny fahafahantsika mahafantatra ny marina, ny fiangonana ary isaorana ireo mpitondra fivavahana noho izany, fa tsy afaka miantoka velively ny fidirantsika ny an-danitra, ny antoko-ponoana misy antsika na iza na iza. Asa raha fantatrao fa alohan'ny ady izay ataony, satria tamin'izany fotoana izany dia misy foana ny ady, dia mijery masoandro i Constantin, dia lazainy fa mahita to sarina hazo fijaliana avy amin'ny taratry ny fahazavan'ny masoandro ny izy. Ny hevitra izany araka ny finoana Grika sy ny mpivavaka amin'ny masoandro dia hoe famantarana ny fandresena. Dia nibaiko ny miaramila ny Constantin mba hanaingo ny ampingan'izy ireo amin'ny marika famantarana kristianina dia ny hazo fijaliana. Dia nandresy tokoa izy ireo taorinan'izay, dia no hamafisy ny fampitambarana ny fivavahana amin'ny masoandro sy ny kristianisma. Zao ny didina voaka ny Constantin tamin'ny taona 127 talohan'i Jesosy. Henoy tsara, amin'ny andro mendrika ajany masoandro izy, dia aoka ny mpitsara sy ny olona mipetraka ny an-tanàna hitsahatra, ary aoka hakatona ny fivarotana rehetra. Nanomboka nametraka lalàna hanajana ny andro alahady izy. Constantin no namoaka ny lalàna momba ny alahady voalohany tamin'ny fehezahany anambatra ny fanjakany. Tamin'ny andron'i Constantin dia nampandehanany tao amin'ny renirano miaramilany, ary no heveriny fa izany ny fomba nanaovana batisa azy ireo. Andiana jentilisa, lena ny rano fotsiny anefa izy ireo. Hitantsika eto fa mifandray tanana ny fiangonana sy ny fanjakana izay nanova ny jentilisa ho kristianina mety izy, mba ho fampitambarana ny fanjakan'ben'ny Roma. Dia naomby izany teo amin'ny ara-politika, satria tafatambatra ny fitondram-panjakana Romanina sy ny fiangonan'ny Roma tamin'izay fotoan'izay. Dia niezaka nanamarina n'io fampitambarana io ireo lohandohan'ny mpisorona tao amin'ny fiangonana Romanina tamin'izany fotoan'izany. Hinoy ane ity misy fanambarana mahavariana izay tena tsy mampino, nalaina tao amin'ny boky mitondra ny anarana hoe Catholic World, takila 5:7 tamin'ny marsa 4:7. Hinoy tsara ny teny voasoratra ao. Ny masoandro dia Andriamanitra tena ambony miaraka amin'ny fanjakan'ny jentilisa. Zay ny soratany. Raha ny marina ho ihany ny voasoratra, dia misy zavatra amin'ny mahafanjakana sy mpanjaka azy ao amin'ny masoandro, izay mahatonga azy ho famantarana mety ho an'i Jesosy, ilay masoandro ny fahamarinana. Jereo ane izany fihezahana namarina ny fanapa-kevitra ny raisiny, dia toy izantsika ihany le vaky-teny. Noho izany ho izy ny fiangonana ao amin'ireo firenen'ireo dia nilaza hoe tajony ilay anarana jentilisa taloha, hijanona ho voatokana izany ho aro masina. Zay le voasoratra. Tsy mampino kanefa tena nisy izany. Ary tamin'izany ny alahady jentilisa izay andro natokana ho an'ny Balder, ilay Andriamanitra angano ny masoandro, dia nanjary alahadin'ny kristianina. Zay le tantara. Tsy misy tantara foroporonina fa azo amarinina tsara daholo ny zavatra resantsika eto. Nisy koa tamin'izany fotoana izany ny fanenjehanan'i Jiosy, ka mba hialan'ny kristianina amin'ny fanenjehana dia nangataka izy ireo nandritry ny taona maro mba hitady fomba hiavahana izy ireo amin'ny Jiosy izay hitandrina ny sabata sabotsy. Dia nahita hevitra mory zareo hoe aleo ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty no hita ho fomba hanamarinana ny fivavahana miandro alahady. Dia ny hahazo vahana tsikelikely ary ny fivavahana miandro alahady, ary ireo mpitarika fiangonana dia nanomboka nitandrina ny alahady tsikelikely fa tsy ny sabata, ahatonga ny jentilisa mpivavaka amin'ny masoandro mba ahazo aina kokoa. Raha fitinina zany dia zao hoe naniry ny ampitambatra ny fanjakany Constantin, ary naniry hanova fony jentilisa ny mpitarika fiangonana kristianina Romanina.
dia ny alahady no nanjary fitaovana nentina nanatanterahana an'izay. Mazava arak'izany fa ny fiangonana sy ny fanjakana romanina mitambatra nanova ny sabata ny baiboly. Inoko fa mazava tsara amintsika izao fa tsy Andriamanitra velivelo no nanova an'izany. Tsy nanova an'izany koa Jesosy. Tsy ny mpianatra koa no nanova azy. Ny jiosy moa amin'ny mahafirenena azy dia efa nitandrina ny sabata hatramin'izay. Fa ny nampalahelo taty aoriana kely dia namoronana lalàna mihitsy ny fampanajana ny fivavahana amin'ny andro alahady. Ny konsilin'ny fiangonana katolika tany Laodisea no nraketana ny soratra voalohany ny fandrarana ny fitandremana ny sabata ny baiboly. Ny vorotany ny pretra katolika. Ary jereo ny zavatra nitranga tao amin'ny konsilin'ny Laodisea tamin'ny taona 527 taorianan'i Jesosy. Zao ny fanambarana natao tao. Tsy ova ho jiosy ny kristianina zany hoe tsy hitandrina ny sabata izy, ary tsy hanao ninonina amin'ny andro asabotsy, saingy ho ajainy amin'ny fomba manokana kosa ny andro ny tompo, zany hoe ny alahady ny lazainy eto, ary amin'ny maha-kristianina azy dia tsy asa amin'izany andro zany izy. Ary raha tratra miova ho jiosy izy ireo, zany hoe hita fa mbola mitandrina ny sabata, dia ho esorina tsy ho an'i Kristy. Hitantsika amin'izany, natao lalàna ilay izy. Io zany ny konsilin'ny fiangonana tamin'ny andron'ny fanjakana romanina, tamin'ny andron'ny Constantin, izay sany laza hoe afindranay ho amin'ny alahady ny fahefan'ny sabata. Zany ho izy ireo no ampiray ny fanjakana ary ampanalavitra antsika amin'ny jiosy izay mbola tsy miova amin'ny fitandremana sabata. Io lalàna io koa no ahitantsika voalohany, fa sahandry zareo mihitsy nanao lalàna hanala ny olona anankiray tsy ho kristianina raha tratra mbola mitandrina sabata. Dia tamin'ny nanaovan'izy ireo an'izany anefa dia tsy fantany fa nanatanteraka ny faminanian'i Daniela ao amin'ny Daniela 7:5 izy manao hoe: ary teny hanohitra ny avo indrindra izy, hampahory ny olo-masy ny avo indrindra, ary hitady hanova fotoana sy lalàna. Taorianan'izany no nitsangana ry Lotera, izay tsy nahazaka rehefa nahita ny marina tao anatin'ny baiboly dia nijoro, ary teo ny poirany antsoina hoe protestant. Ny atao hoe protestant dia manohitra izay zavatra tsy mifanaraka amin'ny baiboly. Ny azy dia hoe sola scriptura, ny baiboly ihany. Dia nanomboka teo ny fanenjehana an'ireo izay nijoro tamin'ny fahamarinana raha baiboly madiodio, hatramin'ny fandoroana velona ny olona tamin'izany fotoana izany dia nitranga. Milaza amintsika izany fa nisy tokoa fahefana eto an-tany, nitsangana, niezaka nanova ny lalàn'Andriamanitra. Dia hoy Andriamanitra amintsika hoe mitandrema. Zao no voasoratra ao amin'ny boky anankiray antsoina hoe Converts Catechism, izay mirakitra ireo taridalana mikasika ny fampianaran'ny fiangonana katolika romanina, ary azonao hamarinina tsara zany. Dia ovakitsika ary ny fampianarana ofisialindry zareo mikasika ny amin'ny fanovana ny sabata, fa ny azy kosa dia tsy nisy fanamboamboarana mihitsy, fa tena tampatsorana ny lazany azy. Zao no hitantsika ao: fanontaniana, inona no andro sabata? Valiny, ny asabotsy no andro sabata. Fanontaniana, nahoana isika no mivavaka alahady fa tsy sabata? Valiny, satria nafindra ny fiangonana katolika ho amin'ny alahady ny fahamendrehany sabata. Hitantsika amin'izany fa manaiky ho tompona andraikitra mihitsy zareo, fa tsy manamary tena. Te hiato kely aho eto, tena zava-dehibe ho amanokana ny milaza aminao fa ny famakiantsika tahirikevitra ara-tantara samihafa dia tsy atao hanameloana n'izaniza. Averina foana izay, fa anehoana ny fahatanterahany faminaniana. Mino aho fa misy piretra be dehibe, ary mahafantatra mpino marobe tena tian'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana rehetra. Anisan'izany ny ao amin'ny fiangonana katolika romanina, izay manompo an'Andriamanitra arak'izay tratrany, ary hitan'Andriamanitra mahazanany azy izy ireny. Kanefa izao ilain'izy ireny takantsika koa ny malala ny marina. Ny teny izay vakiana eto dia manondro ny rafitra fotsiny, ny rafitry ny fiangonana. Manana rafitra daholo mantsy ny fiangonana. Dia eto izao tsika hitantsika ny rafitry ny fiangonana katolika izay manana fotom-pinoana maro, ary izy ireo ihany no milaza fa mifanohitra mazava amin'izay voalaza amin'ny soratra masina
ny sasany amin'izy ireny. Amin'ny mampikatsaka ny fahamarinana antsika dia tianay ny ametraka mazava izay lazainy ten'Andriamanitra eo anoloanao. Tsy misy analàna mba azontsika misafidy ho an'ny tenantsika tsirairay hoe inona ny marina, inona ny diso, dia inona no arahako, inona ny tokony ataoko anitsiko sy anatsarako ny fifandraisako amin'Andriamanitra. Resaka safidy mazava izay. Eny ary, asa raha fantatrao fa novaindry zareo koa ny didy folon'Andriamanitra, izay mbola vokatry ny fampitambarana ny fomba ny mpivavaka amin'ny masoandro amin'ny fivavahana kristianina ihany. Andeny ho jerentsika ny bokin'ny zareo manokana, antsoina hoe encyclopédie katolika, boky faefatra, pejy 350, pejy 350. Zao ny voalaza ao. Rehefa avy nanova ny andro fitsaharana avy amin'ny sabatany jiosy andro 7 amin'ny herinandro ho amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro ny fiangonana, dia nanao ny didy 7 hanondro ny alahady ho andro tandremana ho masina amin'ny mahandro ny tompo azy. Teboka. Dia izao koa nolazainy ao anatin'io encyclopédie katolika io ihany, novain'ny fiangonana ny momba ny fotoana. Maro io fa io fanambarana io dia miresaka ny amin'ny didy 7. Nefa efa hitantsika tamin'ny masontsika tao amin'ny Baiboly fa ny sabata dia didy 4. Ny fahefana romanina tamin'ny taonjato antenatenany dia nanova ny lalàn'Andriamanitra tamina ny esorany ny didy 2, dia ilay didy mandrara ny fivavahana amin'ny sary sy ny olo-masina, satria tsy tia no hotazonina intsony io fa nanjary manelingelina ny fomba mipivavaka amin'ny masoandro dia ny esorony. Ka satria nanjary 7 ny didy, rehefa nanao an'izany izy ireo dia ny fenoana ho 10 izany, dia nalainy ny didy 10 manao hoe aza mitsirritra, dia nozarainy 2 dia voava ny olana hampijanona ny didy ho 10. No fafany izany ny didin'Andriamanitra izay mandrara ny fiankofana, afa-tsy amin'ilay Andriamanitra namorona irery ihany. Azonao amarinina tsara izany. Ingay Karl Kitine, iray amin'ireo laika katolika manam-pahaizana manokana, izay nanoratra boky hamelezan'ny protestanta, dia izao no soratany: raha te hifanaraka amin'ny Baiboly ianareo izy dia tokony hitandrina ny sabata. Andeha ho vakiantsika ny zavatra nolazainy ao amin'ny boky Catholicisme and Fundamentalisme, takila 730. Izao nolazainy: mahagaga ho izy fa mivory mba hivavaka amin'ny andro alahady ireo milaza ho mpifikitra amin'ny soratra masina. Nefa tsy misy porofo ao amin'ny Baiboly fa ny fiaraha-miankohaka dia natao amin'ny andro alahady. Mazava tsara fa ny sabatany jiosy andro fitsaharana dia ny asabotsy. Ny fiangonana katolika hoy izy dia nitsotra fa izy ireo no nanapa-kevitra fa ny alahady no tokony ho andro ivavahan'ny kristianina ho fanomezam-boninahitra ny tsanganan'i Jesosy. Teboka. Raha lazaina amin'ny teny hafa ny zavatra nolazain'ingay Karl Kitine dia izao: raha tsy te hanaraka ny Baiboly ianareo protestanta dia tokony hiverina ao amin'ny fiangonana katolika, izay manambara malalaka fa manana ny fahefana nova ny lalàn'Andriamanitra arak'izay hitany fa mety. Isika eto izany dia manao fikarohana fotsiny ny amin'ny antony na tonga ny fivavahana amin'ny andro sabata ho lasa lahady, satria fianarana no ataontsika. Dia anjarany tsirairay ny misafidy avy eo fa tsy fanameloana mihitsy izany, tsy mahasoa antsika ny mifanameloka. Izao anefa ny fampitandremana mazava omen'Andriamanitra antsika na iza na iza ao amin'ny Apokalipsy 2:20, andiny 17 sy ny 17. Apokalipsy 2:20, andiny 17 sy ny 17. Izaho dia manambara amin'izay rehetra mandre ny teniny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy, ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia ho esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny azonaina sy amin'ny tanàna masina dia izay zavatra voasoratra eto amin'ity boky ity. Teboka. Ry namana, matotro izany ary tsy izany no milaza an'izany fa ny tenin'Andriamanitra, ary tsy ny lafi ny fahamarinana iray ihany izay esorino amin'ny tenin'Andriamanitra no tokony ho tandremana amin'izany fa ny lafi ny rehetra mihitsy anie. Ary eto izany dia mipetraka foana ilay hoe zotsika no misafidy izay tiantsika ho atao, fa tsy zotsika ny safidy izay tsy maintsy ho vokany, tsy nomenantsika izany. Jesosy dia nanao izao fanamariana izao tamin'ireo mpitondra fivavahana jiosy fahiny ao amin'ny Mateo 5:13 sy 7.
nahoana kosa ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra no ny fampianarana voatolotra anareo ka dia foananareo ny tenin'Andriamanitra no ny fampianarana voatolotra anareo. Ry mpiatsara velatsia, marina ny namina ny Isaia anareo hoe ity firenena ity manaja amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra ahy. Koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Anjarantsika ny mieritreritra. Tsy resaka toko-pivavahana ho azy ity, fa resaka rafitra ara-pivavahana izay matetika tafiditry ny fironana maha-olombelona izay mefara mora foana amin'ny fanoerana n'Andriamanitra mivantana na mikolaka. Ary tsy amin'ny lafiny ray ihany no mahavoa ny rafitra ara-pivavahana, ny rafitra rehetra mihitsy, fa amin'ny lafiny zavatra matetika. Lesona ho an'ny rafim-pivavahana rehetra no hitantsika eto, na iza na iza. Satria fironana maha-olona eo amin'ny mpitondra fiangonana maro ny ametraka ny rafitry ny fiangonana hitovy na ho ambony ny didin'Andriamanitra mihitsy aza. Mazava fa ny fanamasinana ny alahady dia avy amin'ny fanaondrazana sy ny didin'olombelona. Ka iza no arahanao? Andriamanitra sa ny olona? Mety ho diso ianao hatramin'izay, kanefa rehefa fantatrao ny marina dia Andriamanitra arahana. Ary ny votoatin'ny resaka eto dia lehibe lavitra noho ny amin'ny hoe andro iray mifanohitra amin'ny andro hafa. Ny votoatin'ny resaka eto dia ny hoe iza no mpitarika anao? Ny Baiboly ve sa ny fanao taloha izay efa mazava amintsika tsara zao ny antony? Movy ny fiangonana nareo mpitarika fivavahana no izay mety ho antony manosika azy ireo dia manana fahefana hanova ny lalàn'Andriamanitra izay nisoratany tamin'ny ratsan-tanany teo amin'ny vato fisaka ary no amafisin'i Jesosy fa tsisy ho foana akory na hatramin'ny tendron-tsoratra iray aza. Ny zava-dehibe eto dia ny hoe iza no manana fahefana, iza no asehontsika dia tsika tsirairay mihitsy fa hivavahantsika sy ankofantsika. Tsarovy fa ny fikomian'ny Satana dia manodidina ny resaka fiankofana, satria halany ny ankofantsika amin'ilay Andriamanitra mpamorona sy namonjy antsika. Ny foto-kevitry ny marina sy ny diso dia mifototra tamin'ny fiankofana izay efa nanomboka tany amin'ny Genesisy. Mampisogadina karazan'olona roa ny tantaran'ny Kaina sy Abela ry havana izay nandeha tamin'ny lalana roa samihafa teo amin'ny fiainana. Ny anankiray ny vava akarak'izay tari-dalan'Andriamanitra mihitsy, ary ny anankiray tena tsy nanao an'izany mihitsy. Izy amin'izy roa lahy ny eken'Andriamanitra sy nandray fitahiana avy aminy. Ny avonavoniza no nitarika ho amin'ny famonoana, ary natonga n'Andriamanitra nanozona azy, satria lasa namono ny Abela mihitsy ige Kaina. Na dia ny biazy ny ray aman-dreny mitovy aza Kaina sy Abela, dia samy nanana ny fiheverany an'Andriamanitra sy ny fahefana izy roa lahy. Zany no nampisaraka ny lalana izy ireo. Ary zany koa no mitranga amin'izao fotoana izao, ary mario tsara fa tsy dia niariary ny fahasamihafana teo amin'izy roa lahy, ambara-pahatonga ny fotoana na nateran'izy ireo fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra. Ny tantara teo amin'ny Kaina sy Abela dia tena manio ny ady teo amin'ny Kaina sy ny tenany manokana mihitsy, na dia nomena tombotsoa hiverin-dalana aza mantsy izy. Dia vao mainka izy ny fikitra tamin'ny avonavo ny adalany dia tafitohina na nalavitra an'Andriamanitra. Aza mba tratra n'izany ry havana rehefa mahalala ny marina. Ry mpiara-mianatra amiko, ny drafim-pamonjen'Andriamanitra dia tsy adiana varotra fa fanomezana. Anjaranao ny andray an'izany na tsia. Ny fon'olombelona rehefa mifikitra ny firehariana amin'ny izaho sy ny fitiavam-boninahitra dia tafitohina amin'ny fidinana malama makany amin'ny faharavana. Andriamanitra dia manatratra mandrakariva izay rehetra diso lalana mba hanome azy tombotsoa hanao dia miverina hibebaka. Tsy teraka ho mpandresy ianao ary tsy teraka ho resy, fa teraka anao safidy ianao izay hatonga anao ho mpandresy na ho isan'izay ho resy. Ka dia fidio an'io izay ho topoinao e. Ny tetikadin'ny Satana dia tsarovy, fa ny fanaovana izay tsy alalako ny marina na handikako ny didin'Andriamanitra. Zay foana, ka aoko tsaroantsika fa irika kely fotsiny nomenao ny devoly dia ho tonga mpanapaka anao izy. Taky ny manda fiarovana misy lafiny 10 ny didin'Andriamanitra, lafiny anankiray fotsiny no ilaina ravana mba hahazoany fahavalomiditra.
Samy hafa mihitsy ny mampidanadana varavarana sy ny hoe efa nanakatona n'izany tsara kanefa tafiditra ihany ny fahavalo. Azonao nytiako tenenina. Ny mahafoy ny sabatany baiboly izay nomen'Andriamanitra ho famantarana ny fahefan'ny mpamorona dia tena mavesa-danja ry namako. Za dia nifidy ny anaja n'ilay andro izay nomen'Andriamanitra ny Adama tao amin'ny zaridaina ny Edena, taoriana ny famoronana, mifidy ny anaraka ny ohatra nomeny Kristy aho satria izay no atao hoe kristianina. Anjaranao no misafidy izay tiana ho atao. Milaza Andriamanitra fa famantarana lehibe ny sabata, ary misy antony matonanao an'izany izy. Famantarana ny amin'ny fahatokitsika ny Kristy izany, famantarana ny finoantsika fa izy namorona izao tontolo izao. Tao amin'ny zaridaina ny Edena dia tsarovy ny zavatra nolazain'ny Satana tamin'ny Eva. Ao anao izy, inona ny mahafa ny hazo anankiray amin'ny hazo hafa ry Eva? Mitovy avokoa ny hazo rehetra. Ka nahoana ianareo no niraran'Andriamanitra tsy hihinana amin'ity hazo ity? Tsy tokony hampieritreritra anareo ve izany? Fantatsika ny efa rano fa very ny Eva i Edena satria nividy izany lainga izany tamin'ny Satana izy. Kristianina maro amin'izao fotoana izao no mividy ny laingan'ny Satana, izay tsy hitondra afa-tsy ho any amin'ny fahadisom-panantenana. Ary tsy vitsy ny olona miteny tahaka an'izao hoe inona moa mahasamy hafa ny andro anankiray amin'ny andro hafa? Mitovy daholo ange ny andro rehetra. Amin'Andriamanitra dia tsy mitovy avokoa ny andro rehetra. Nitahian'Andriamanitra ny andro anankiray dia ny fahafito. No hamasin'Andriamanitra ny andro anankiray ary natokany. Andro ray ihany ny tsara an'Andriamanitra dia ny sabata. Ny votoato-kevitra resantsika ry havana dia ny amin'ny fahefana, dia loha-hevitra momba ny fankatoavana. Ny safiditsika dia tsotra, ny baiboly sa ny didin'olombelona sy ny fanaondrazan'ny mpanompo sampy izay nampifangaroana ny fivavahana amin'Andriamanitra. Zany ene no atao hoe fijangajangana ra-panahy. Jesosy sa ny mpitarika fivavahana, lalàn'Andriamanitra sa ny fotom-ponon'olombelona, ny tari-dalan'Andriamanitra sa ny fampianaran'olombelona. Dia tsy vitsy amintsika ny mametraka fanontaniana hoe midika ve zany fa very avokoa izay rehetra mitandrina ny alahady? Tsy nilazan'izany sika. Misy kristianina mpitandrina ny alahady be dehibe izay tena tian' Jesosy amin'ny fony ary manao fanandramana ra-panahy matanjaka, mivelona amin'izay fahazavana rehetra fantany. Ny mahasamy hafa azy dia izao, move izy ireo vonona ny anaraka ny marina rehefa mitombo ny fahalalany ny fahamarinana. Mampatsiaro ahy ny perfecto zany tao amin'ny tanàna lavitra tany tendrombohitra avo tany Mindoro any Filipina, tany nononenany amin'ny mampitarika jentilisa manam-pahefana azy. Ny fiantsoana velo sy ny fanompo-tsampy teo toerana, zay zany nazatra azy. Matetika dia nisy olona nitsidika ny tanànany, niezaka nandresy lahatra azy ho tonga kristianina, saingy ny zavatra hitany perfecto tamin'ireny olona reny dia mifanipaka amin'ny zavatra lazainy, ny zavatra iainany. Dia nyroahany mihitsy hoe mandehana mandeha any. Dia nandeha reny olona reny fa nanome radio kely azy kosa. Onjam-peo ray ihany no noenony perfecto tao amin'io radio keliny io, satria nandefa mozika tia ny onjam-peo. Fa ndray andro anefa dia nanodikodina ny bokotry ny radiony izy, dia nisy fandarana vaovao nahaliana azy. Nresaka ny sabata amin'ny mahandro fitsarana marina azy ny mpanolotra ny fandarana tao. Vaovao tamin'izany, tena hafa noho ny nono kristianina hafa. Resy lahatra perfecto tamin'ny farany dia nakany amin'ireo mpitandrina lahady teo an-tanànany, niteny tamin'izy ireo fa diso ny andro ny vavahan'izy ireo satria reny tamin'ny radio mazava ny marina. Dia gaga perfecto satria tena liana tamin'ny zavatra nresahany reto olona reto. Taorian'izay moa dia natsony ireo mpiaramonina amin'ny rehetra hanaraka foana ny fampianarana tao amin'ilay radio. Tiany olona rehetra ny fandarana. Ny andro manaraka dia mbola nivorondray izy ireo na natena andre bebe kokoa hatrany, dia nandre fampianarana ara-baiboly be dehibe. Farany dia resy lahatra hanaraka ny marina izay reny na resy lahatra azy ireo olona ireo. Dia nanapa-kevitra perfecto hitady ilay mpamokatra fandarana ao amin'ilay radio, dia nilazainy azy fa maniry ny atao batisa ireo mpiray monina aminy izay misy hatrany amin'ny 70 mahery. Ary tsy katsaina ve zany?
tsy manome tsiny nizaniza tamin'ny tsy fahalalana ny marin'Andriamanitra. Fa rehefa fantatro ny marina tahaka ny nataon'ny perfektô sy ny piraimonina taminy, dia ekeo ampatsorana fotsiny. Zao ny lazay ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 4:12. Averintsika foana io indro ny faretan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Amin'ny andro farany, amin'ny tantarany tany, dia anana tokon'olona izay tia azy sy fikitraminy hatramin'ny farany Andriamanitra. Tena tian'i Jesosy izy ireo, miezaka ny mankatoa izay zavatra fantany. Tsy misy fepetra. Indray nandeha dia nisy vehivavy ray tapa-kevitra ny ho atao batisa. Rehefa avy nanaraka fampianarana ara-baiboly, takizao arahantsika izao, dia tsy nakasitrahany vadiny zany fa napa-keviny zany, kanefa tsy nahasakana an'ilay ramatoa zany. Tamin'ny andro anaovana batisa azy dia niala tao an-tranon'ilay ramatoa ho any amin'ny toerana anaovana batisa, dia nanaraka azy mangingina rangahy fa miaraka amin'ny famaky nentiny tao an-damosiny. Ranobe moa no nanaovana batisa, dia niantso ny olona tao batisa ny mpitandrina tamin'izay fotoan'izay hiditra ao anaty rano, ka dia nandroso ravehivavy. Kanjo nisy nanaka nosakana ny vadiny tampoka izy, sady ny rahonany, fa raha vao manao dingana mandroso eo ho any amin'ny rano anaovana batisa azy ramatoa, dia izay ny farany. Sady naseho any azy moramora ilay famaky tao an-damosiny. Tsy nahoan'ilay ramatoa zany fa nandroso tao anaty rano tsy kelikely ihany izy. Tonga hatreny amin'ny ranjo ny rano, dia atreo andohalika, sady niteny rery izy hoe tsy misy mahasakana tsy handray an' Jesosy ho mpamonjy io. Dia mbola niteny mafy azy ilay rangahy vadiny, nanao hoe tsy mahazo mandigana mandroso etsony ianao. Fa nakipon'ilay ramatoa ny masony, sady nandroso hatrany izy, ary niteny tamin'ny feo mafy tamin'ilay vadiny hoe manolo tena ho an'i Jesosy aho. Nafantatra ny fahamarinana ka tsy emotra, sady nanomboka nirotsaka ny ranomasony. Fa ny zavatra tsy hitany dia ny ranomaso izay nirotsaka tamin'ny masony vadiny ihany koa. Satria tampoka teo dia nisy fahanginana raha teo ampanatrehana ny zaniny rehetra. Natsanga n'ilay rangany famakiny ary nazerany tamin'ny tany mafy dia mafy, dia niteny izy hoe raha vonona ny afoiny ainao ho an'izany Jesosy zany ianao, izaho koa mba tia halala azy. Hanaraka azy koa ry namako, vonina venao handeha amin'izay hitarian'i Jesosy ianao, ninonninona vokatra zany? Na dia mety ho sarotra aza ny lalana indraindray, dia mitondra ho any amin'ny hazonaina ao amin'ny tanànan'Andriamanitra izany. Hinoko fa mandray fanapa-kevitra koa ianao, dia hoentsika mibavaka izany. Rainay izay ny an-danitro, miantso ny fahamarinana, miantsoantso aminao izay Jesosy io, mangataka famindram-posihery, omeo fanomezana fahaiza manavaka sy mahatakatra izay mba hahitanay mazava, ametrahanay tanteraka aminao ny fitokisanay. Tsy misy ninonninony eto amin'ity tany ity mendrika ny amoizanay ny fanahinay. Arovo ny fanoloranay tena hanaraka ny fahamarinan'ny Baiboly izay nasehonao taminay tao amin'ny teninao mazava tsara. Taio ny fanapa-kevitry ny mpiaino tsirairay mba hifanaraka amin'ny sitraponao amin'ny anara-tsaro bidy maherin' Jesosy. Amen. Alohan'ny hamaranantsika ny fotoanan'io dia tiako ny anomeanao tombontsoa amalino ny afatra voandrenesinao teo. Raha tianao ny hamaly ampitiavana ny iray na maro amin'ireto fanontaniana hisafidianana ireto, dia mba ampafantaro anay amin'ny alalan'ireo roy na adresy na telefona izay nomena ianao. Ny safidy voalohany dia izao: mazava aminao ve loha hevitra momba ny sabata? Lazao hoe mazava amiko na tsy mazava amiko. Ny safidy faharoa hanomezanao valiny dia ity: fantatro ny sabatan'ny Baiboly na koa hoe tsy fantatro ny sabatan'ny Baiboly. Ary farany, tapa-kevitra aho ny hitandrina ny sabata ho andro masina na koa hoe tsy mbola resy lahatra. Raha misy amintsika moa maniry atao batisa ara-Baiboly dia azonao lazaina aminay izany fa hoentina iambavaka. Dia izay indray ny androany loha hevitra manaraka: inona ny lazain'ny Baiboly fa mitranga
rehefa maty ny olona. Kinoko fa ahalinanao koa ny mahafantatra an'izany. Mirary fitahiana ho anao ny namanao Eliandry amin'ny tantsoa. Fidio hatrany ny lalan'Andriamanitra. Mandra-piona rindra imeritsy atosika miranommasina manakana na Jordana noewalo na uni mety anafotra tsy asakana miranommasina manakana na Jordana noewalo tsy asakana tsy anompo anao Jeso radio feo fanantenana nasakatra sy ny fonja navoninahitra sy arena nasesita ny mety azo satsy alamina nasakatra sy ny fonja navoninahitra sy arena Salaminao fatukianao achanyatra nalafarumireichana liuna meti anaikitra nautandanu meti anafucha izotiala amina nalafarumireichana liuna meti anaikitra tiala amina Chani nalafarumireichana liuna meti anaikitra nautandanu meti anafusha izotiala amina nalafarumireichana liuna meti anaikitra tiala amina Jana wachana chani Siala amina Fatu jana wachana chani Siala amina Fatu jana wachana chani Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaim-poana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 420 ora finaritra ho anao ny AWR